Faly miarabantsika tsirairay avy indray manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao indray amin'ity volana janoary 2020 sy ho arivo ity isaorantsika ny tompo rainy famindrapo manan-karena amin'ny famindrapo mbola nanomezany antsika tombonandro avelomantsika ary dia miarabantsika tsirairay avy ny amin'izany fotoana izay molomeny iainantsika izany indray irariana amin'ity taona vaovao ity sy ny amin'ny hoavy rehetra dia araka ilay teny ao amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahatelopolo na telo amby telopolo hoe izy tsy maintsy mitombo ary izaho tsy maintsy miaina fa tena hitombo Jesosy ato anatsika ary tsika miaina olona talohantsika aranofo atsika fa hitombo Jesosy ato anatsika hitombo Jesosy ato anatsika ary mandritry ny taona ihany koa sy ny amin'ny hoavy rehetra dia ho tanterahantsika ny ten'Andriamanitra hoe hikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinantsika alohan'ny zavatra rehetra ny fanjakany sy ny fahamarinany no katsahantsika ary izay no vaindondra rahatsika izay no ahalianantsika mandritra ty taona vaovao sy taona rehetra iainantsika ity indray mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy araka ny voasoratra ny Kolosiana ihany koa ny fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao dia mbola mitohy ihany amin'izao fotoana izao dia raisitsika indray ny teny ho tohany efa tamin'ny heriny ny amin'ny hoe fiomanana any amin'ny fiverenan'i Jesosy ho avy eny amin'ny ran'olanitra Jesosy tsy ho elantsony izany fotoana izany ary rehefa ho avy eny amin'ny ran'olanitra izy tsy ny olona rehetra no hiakatra tsy ny olona rehetra no tafiakatra fa izay tafahomana ilay fiangonana masina marina be voninahitra tsy manatsiny tsy misy fikatronana tsy misy petipetina fa be voninahitra sy tsy manatsiny no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny ran'olanitra ary mahatonga an'izay fiangonana izay mahatonga asy ianao ho tafiakatra eny amin'ny ran'olanitra ny fepetra tokana takiny dia ny ananantsika fahamasinana Hebreo toko 12 dia milaza hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo Petera ihany koa rehefa manolotra ny amin'ny epistiliny dia hoe araka ny fahamasinan'ilay niantso ho anareo dia aoka ho masina ihany koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra fepetra tokana ahafahan'ny fiangonana ho raisin'i Jesosy Kristy eny amin'ny ran'olanitra rehefa ho avy izy dia ny fananana fahamasinana ny fitoerana ao amin'ny fahamasinana dia marobe ny toritena efa nambara tanatin'ity miomany ity manazava sy mitory an'izany hoe fahamasinana izany fa mba hahamasina antsika bebe koa araka ny voasoratra any amin'ny Apokalipsy toko 2:20 milaza ny eo amin'ny andininy fa 1:20 hoe izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mbola hihaloto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola ihamasina ihany izy any hoe ilay fahamasinana io dia mitombo fahamasinana dia voalaza hatrany hoe mitokana voatokana ho an'Andriamanitra tena aina fanahy fiainana iray manontolo araka voasoratra amin'ny Romanina toko 12 andininy voalohany hoe koa amin'izany ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mangataka aminareo mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovana ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady angasitrahana no marina izay ny atao hoe fahamasinana izany fitokanana tanteraka ho an'ny tompo tena vatana aina ny fanahy ray manontolo mihitsy ho an'i Jesosy ary mila mitombo izany hoe mizatra miala eny amiko rehefa miaraka amin'i Jesosy ty mitombo amin'ny fahamasinana ary indrindrandrindra toy an'ilay tamin'ny herino izy afatra maika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ny hoe mila matotra ara-panahintsika tsy mivazivazitsika amin'ny azakazaka napetraka eo anoloantsika amin'ny fanompona amin'ny fiainam-panahy amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy tsy mivazivazitsika tsy manao kilalao isika tsy mianiany isika ary toy an'ilay tamin'ny heriny dia hoe atsaharo ny kilalaonareo izay teny izay mbola mipetraka ihany amin'ity androany ity
atsaharo ny kilalaonareo. Andriamanitra dia Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay nafafon'ny olona nojinjaina. Noho izany iseho anatrehan'Andriamanitra io tsika tsirairay avy. Ny mpitory-teny dia milaza mihitsy hoe ndana ary tanora mifalia. Zay nitsika kely mpitory-teny mifaliry zatovo ozy dia ny mbola tanora ianao. Mpitory-teny toko faha 1 andininy fahasivy. Mpitory-teny toko faha 1 andininy fahasivy. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao. Ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra zany. Zay rehetra manaraka an'ity fandaharana ity androany, na izy na izy, afatra mipetraka amintsika dia zao: hoentin'Andriamanitra ho tsarainy sika amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika. Manambara ny mpitory-teny hoe ifalia ianao zatovo amin'ny fahatanoranao. Aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Zao misy fitsarana ao ambadika, misy fitsarana amin'ny ho avy. Ary zay ny mahatsara mihitsy hoe andraisantsika zao teny zao hoe rehefa manao zavatra tsika, rehefa manao zavatra tsika dia tsaro foana, fantary foana, eritrereto foana hoe aiza ny hafarany, inona ny hafarany. Ndraindray tsika kristianina dia mandray an' Jesosy hoe Andriamanitra fitiavana io, Andriamanitra malefaka io, Andriamanitra mamindra fo io. Marina dia marina zato isan-jato zany. Andriamanitra fitiavana io, Andriamanitra malefaka io, Andriamanitra mpamindra fo io. Zay le toetrany ondry, zanak'ondry malefaka. Fa fantaro ny fahamarinana faharoa dia zao: Andriamanitra ihany koa dia mpitsara marina, Jesosy Kristy zany. Zay le hoe magaga mihitsy amin'io Jesosy io, ary mahafinaritra aminy satria manana endrika maro. Ary mila fantaritsika izay maha Jesosy azy zay, tsy hijanona foana eo amin'le hoe fitiavana sy le hoe ondry zanak'ondry tsika, fa hijerentsika ihany koa ny endrika hafa zay isehon'i Jesosy. Dia ankoatra ny mahondry zanak'ondry azy dia voalaza koa izy fa mpitsara. Any amin'ny Apokalipsy any dia voalaza hoe lioan'ny fokony jody izy. Zany hoe lioany zany entitra zany, sarotiny zany, mahery zany, ary tsy mivazivazy zany fa mandeha amin'ny rariny sy nitsiny. Mpitsara marina Jesosy Kristy, ary endriny ihany koa io lioany io, mpitsara marina. Ary ho avy izy any amin'ny raolanitra, ho avy izy amin'ny fotoana ho avy rehetra, tsy ho amin'ny mahazanak'ondry azy intsony, fa efa vita ny fotoana mahazanak'ondry azy zay manaisotra ny fahotan'ny olona rehetra, fahotana izao tontolo zao. Fa efa mivanim-potoana hafa indray rehefa ho avy izy dia tsy any an-tranomby intsony, fa ho avy izy hitsara, ho avy izy ametraka ny fahamarinana, ho avy izy ametraka ny fitondrana sy ny fanjakany, amin'ny mampitsara azy lay lioan'ny fokony jody azy. Fahamarinana, tiany marina, lay mpitsara. Dia mila fantaritsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao hoe hoentin'Andriamanitra ho tsaraintsika amin'ny zavatra rehetra nataontsika, ho adin'ny tompontsika amin'ny zavatra rehetrarehetra nataontsika, na fisaintsaina ny fotsika ao, fietreretantsika ao, fietsika mombantsika rehetra, hoentin'Andriamanitra ho tsaraintsika ny amin'izany rehetra zany. Fa Andriamanitra marina Jesosy tokoa. Ary aveliko foana eto amin'ny tory-teny miomana zay atao hoe amin'ny Andriamanitra marina zay tsy afaka anameloka ny marina izy, ary tsy afaka anamarina ny meloka. Zay Andriamanitra marina azy, ary tsy afaka manao akoatr'izay izy, tsy afaka manamarina ny meloka izy, ary tsy afaka manameloka ny marina. Aoriana n'ilay rany Jesosy nalatsany sy ny famonjena nataony Jesosy, rehefa vita iny ary nomeny fotoana ny famondrapo sy ny fahasoavantsika, fa isika tsy nahay nanara roatra sy ny bebaka marina, dia eo amin'ny fotoana fitsarana tsy miova fa zay nafafon'ny olona nojinjaina. Ka amin'ity androany ity apetraka amintsika fiangonana Jesosy Kristy sy zay rehetra manaraka an'izao tory-teny zao hoe atsaharo ny kilalaonareo, fa mahatonga antsika ho any amin'ny fahaverezany zany. Tsy maninona averintsika le teny amin'izay nivakitsika efa tamin'ny heriny Korintianina voalohany toko 10 ny andininy voalohany. Korintianina voalohany toko 10 andininy voalohany: fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra
ny inana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra ny sotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa ny sotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba ho tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny ilany ireny, ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny. Araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hinana sy hisotro dia nitsangana ilalao, ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3,000 amby 2 alina no ringana indray andro, ary aoka tsy haka fanahy ny tompo isika tahaka ny nakan'ny sasany tamin'ireny fanahy azy ka matin'ny mena rano ireny, ary aoka tsy himonomonony ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao, koa izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrana fandrao lavo. Tsara ny ray, tsara Andriamanitra, tsara Jesosy Kristy Tompo, ary mampitandrana antsika izy. Zavatra rehetra nitranga tamin'ny taranak'Israely dia voalaza amin'ny 9:9 eo hoe izany zavatra any dia tonga anatra ho asika. Amin'ny 9:10 dia hoe izany zavatra nandroa zany dia voasoratra fananarana ho antsika amin'izao vanim-potoana farany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy izao. Zavatra hitantsika dia hoe zanak'Israely ny taon'i Mosesy hiala vao amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, dia averiko ihany hoe ny isan'izy ireo raha niala avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana 600,000, fa tao amin'io 600,000 iny ny 2 ihany no tody tao amin'ny tany Kanana, fa ny ambony rehetra zany naringana tany anefitra. Satria nahoana? Voalaza eo amin'ny 5 hoe naringana tany anefitra satria tsy sitrak'Andriamanitra. Tamin'le 600,000 avy any amin'ny tany Egipta nakany amin'ny tany Kanana, 2 ihany no tafiditra tao, fa zany hoe teraka zareo tany anefitra dia zay tsy tao amin'ny tany Egipta zany fa teraka tany anefitra tonga tao amin'ny tany Kanana ihany, fa le nyainga avy any amin'ny tany Egipta mihitsy ho ao amin'ny tany Kanana 2 ihany no tavela, 2 ihany no tavela. Dikan'izay Andriamanitra manivana, Andriamanitra mijery ny fiangonany ary mijery zay manana fo mahitsy, zay mandeha amin'ny famasinana, zay mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Apetraka amintsika tsara zany. Raha antsika mieritreritra hoe za efa vita batisa, naletika tanaty rano, batisa amin'ny rano be, dia efa an Jesosy aho zay, efa voavonjy aho mandrakizay ninona nataoko, na miverina mijangajanga ary aho, na miverina mangalatra ary aho, raha miverina manao fanahina manota ary aho, dia za efa voavonjy. Aoka eritreritsika fa tsy marina zany fiheverana zany, tsy marina zany fiheverana zany satria voasoratra eto mihitsy hoe izy rehetra ozy izy dia natao batisa tamin'ny Mosesy, izy rehetra dia nandalo tamin'ny ranomasina, izy rehetra dia nihinana ny fihinam-panahy rehetra. Zany hoe tsy antoka hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy hoe za vita batisa dia milamina zay fa azoko ny fanjakan'ny lanitra, na miverina manota sy mini manota sy manao adalàna sy ny faratsiana rehetra ary efa vita batisa dia voavonjy foana. Tsia diso zany. Raha vita batisa naletika ary efa nandray ny famonjena kanefa miverina ndray mini manota ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny fanompo-tsampy, ao anatin'ny tsy famelan-keloka, ao anatin'ny fitiavan-tena, ao anatin'ny firehareana, ao anatin'ny fihebebona, ao anatin'ny fijangajangana sy ny ota maro isan-karazany hoe miverina ao ambanin'ny fahotana ary andevozin'ny fahotana dia tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra satria nanota indray ary tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Voalaza eto hoe izy rehetra dia nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, izy rehetra dia nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, ary nisotro tamin'ny vatolampy fanahy dia Kristy zany vatolampy zany. Mety misy miteny hoe za efa converti, za efa mpandray ny fanasan'ny tompo, mandray ny fanasan'ny tompo aho tsy tapaka indray mandeha isan-kalahady, makany am-piangonana tsy tapaka isan-kalahady, ary zako dia efa mpikambana raikitra ao amina fiangonana anay ary manao asa fanompona. Asa daholo zany ary ety ivelany, fa manahoana ny toe-panahy, manahoana ny toe-po, fa mahampandray ahy isan-kalahady na indray mandeha isan-kalahady, ny mpanao asa fanompona ahy, tsy midika zany fa miditra ny fanjakan'ny lanitra. Endrika ety ivelany daholo zany, ary fitaka zany nandray hoe mazoto miasa, mazoto manompo, mpandray fanasan'ny tompo kanefa mitoetra ao anaty fahotana.
mitoetra ao anaty fahotana ary raha mitoetra ao anaty fahotana tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy miditra ny fahazakany lanitra milaza hoe zay converti zay manana an Jesosy zay mpandray zay mpanao asa fanompoana zay ao anatin'ny fikambanana zao sy zao sy zao ohatr'izay nge tia Korintianina voalohany toko 7 ty afaka milaza tahaka an'izany mihitsy rehetrarehetra reto fa hoy izy hoe tsy nakasitrahany ny ankabeazany fa roa ihany tafiditra manahoana ny toe-poko manahoana ny toe-tsaiko manahoana ny fomba fanaoko rehetra masiny eo anatrehan'Andriamanitra ve tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao ve tsy tia zao tontolo zao ve fa hoy voalaza hoe zay tia zao tontolo zao a dia fahavalon'Andriamanitra ary ny fitiavana zao tontolo zao dia fandrafinan'Andriamanitra ary mandalo zao tontolo zao fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay apetraka amintsika tsara zany amin'izao fotoana zao hoe reo olon'ireo dia tao nahita miracle reo averiko agny ny miracle zava-dehibe ary mahafinaritra no mijery azy fa ny miracle tsy mahavoavonjy ny zanak'Israely rehetra niainga tao amin'ny tany Egypta dia nahitan'izany hoe autoroute tanaty ranomasina zany hoe atsangany Mose sy ny tehana misokatra ny ranomasina ary tena autoroute goavana teo aquarium gauche à droite mahita karazana baleine karazana requin karazana trondro rehetrarehetra mivoaka avy any amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana nahita an'izay ranomasina mena nisokatra zay ary mandeha tamin'ny tany maina fa tsy zay nidika hoe tafiditra tany amin'ny tany Kanana daholo izy zareo fa nahita ny miracle ary izy maro ny mbola nanota maro ny mbola nanompisapy maro ny mbola nymononmonina maro ny mbola nijagajaga ka tsy nankasitrahan'Andriamanitra fa rinkana tany anefitra roa ihany ny tavela dia tena indray antsika sy dokany miracle sy hoe sitrana folo lahy sitrana rehefa nytenen'i Jesosy hositranina ny boka folo lahy fa izy sivy tsisy niverina nankatoa sy ny ankohaka nideran'i Jesosy raha ihany nankatoan'i Jesosy tsy ny fanasitranana midika akory fa voavonjy miditra ny fahazakany lanitra tsy ny fahazoko fahagagana fahazoko valimbavaka fahazoko miracle no midika fa akasitrahan'Andriamanitra ary miditra ny fahazakany lanitra tandremo fa diso zany fa be da be ny olona mahita miracle tahaka ny zanak'Israely voalaza teo be da be ny miracle hitany fa tao amin'ilay 600 000 roa ihany tafiditra tao amin'ny tany Kanana ry rahalahy sy anabavy zay rehetrarehetra mandeha zao teny zao fampitandremana sy fampahitsahivana antsika amin'ity androany ity hoe tandremo mandehana amin'ny fianam-pahamasinana ny tanora raha isika nge ny Amosa toko 5 Amosa toko 5 Amosa toko 5 andininy fa 13 izay raha tsy diso toko 5 andininy fa 13 saotra ny tompo dia zao ny voalazany atsaharo ny finaonaona ny hiranareo fa mahareninahy fa tsy haino ny fanen'ny lokanganareo aho atsaharo ny finaonaona ny hiranareo fa mahareninahy fa tsy haino ny fanen'ny lokanganareo aho Andriamanitra ray no miteny eto satria nahoana ny zanak'Israely mihira mitendry fa olona ao anaty tsy fahamarinana ao anaty lolopo ao anaty tsy fitiavana ao anaty famonoana ao anaty fizangajangana amin'izao fotoana maro be koa ny amin'izany fotoana zany amin'izao fotoana ny hoe manao hira fiderana manao fankalazana fa ao anatin'ny fijangajangana ao anatin'ny fijangajangana ao anatin'ny fahalitoana ao anatin'ny fornication olona mbola tsy mpivady tanora lasy vavy mifanatitra manao asa fanompoana fa ao anatin'ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana fornication ny filazana zany fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra zany ary mitarika any amin'ny fahaveresana mila mibebaka zay mbola mitoetra ao anatin'izany ao anatin'ny tsy fahamarinana ao anatin'ny fahalitoana sala amin'izany mila miala amin'izany fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany ary amaranako azy mandeha any ny fotoana dia zao tia teny lazainy Paoly ty amin'ny Korintianina voalohany io ihany toko 7 ary amin'ny farany dia ozy izy hoe za ozy izy zany dia miazakazaka fa tsy miazakazaka manao kitoto ary manisy totoandry aho ozy izy fa tsy manisy totoandry rivotra fa ny tenako mihitsy no asiako mafy mangana sao dia za efa nitory tamin'ny sasandray no lavina dia apetraka amintsika tsirairay avy koa zany hoe tsy vazivazy tsy kilalao ty miaraka amin'i Jesosy ty fa mila fahamatorana ara-panahy mila tsy fandeferana fahotana mila fantosirana fahotana hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mantosirana falany tanora fanahy zao ny voasoratra Korintianina voalohany toko 7 raha izao ary ozy dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamelo totondry nefa tsy toy ny mamelo rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao iza efa nitory tamin'ny sasandray no lavina ny tenako zay zany zavatra anankiray tena hoe mipetraka amintsika ihany koa hoe sao tsika efa nanao asa fanompoana sao tsika efa nahita fahagagana sao tsika efa nanao asa maro be
nefa tsika mbola mitoetra ao anaty fahalitoana, ao anaty fahotana, ao anaty fijangajangana, ao anaty sy fitiavana, ao anaty lolompo, ao anaty alatra, ao anaty risoriso, ao anaty kolikoly, ao anaty lainga, ao anaty fahotana, dia tena fahaverezana ny miandry antsika. Fa amin'ity androany ity dia ohatran'ny Paoly hoe miazakazaka afa tsy manao tontolo, mamely tontolo afa tsy mamely tontolo ny rivotra, asiako mafy ny tenako mangana, sao dia efa nitory tamin'ny sasany aka ho lavana indray ny tenako. Niazo fijalinana ny vahaolana, manaiky ny azo fijalian' Jesosy, manafaka anao amin'ny tenany ota, ary mino fa olona vaovao ianao ao amin'i Jesosy, ary ny rahan'i Jesosy manamasina anao, manana hery avy amin'ny fanamasina ianao, andresenao ny nofo, andresenao an'ny Satana, andresenao an'izao tontolo izao. Amen.